Aleluia. Dia avy efa lehibe indray zava-malala amintsika amin'izao fotoana izao a, fa alohbe indray ny tenako miaraka aminao eto androany a. Dia tonona amintsika tsirairay amin'ny fiainana tompo a, hanapaka antsika tsirairay avy izay tratrano eto indray amin'ity androany ity. Dia faly mahita anareo, dia mikoa fahafaly nareo mahita ny tenako a. Dia fiadan'ny tompo anie ho amintsika tsirairay, misaotra anao indray mampandroso an'izao fandaharana izao a. Dia manasa anao haritra ianao amin'ny fandaharana hatramin'ny farany a. Eo amin'ny adiny iray sasany eo tsika niaraka eto a, hifampahery a, hihaino hira, hivavaka, hihaino toroteny, hihaino famelabelarana, matoky a tena hoe aheritsika tsirairay avy a amin'ity androany ity. Ka raha ohatra androany tonga eto dia tonga soa ianao a, ary rehefa tonga soa ianao dia tsy vahiny akory ny tonga eto. Raha androany no vao tonga eto dia tsy vahiny akory ianao fa raisinay a, tahaka ny efa mpiaraka aminay eto ianao a. Ny ankabetsahantsika eto dia efa eto foana tsika fa misy n'izay vaovao ka aza adinontsika mihitsy ny mandray an'ireny vaovao ireny rehefa hitanao hoe vaovao ty olo ty nefa ianao efa paketo a, dia aza adinonao mirary soa azy hoe tonga soa ianao a, ataontsika hitan'ny olona fa tsy rano nikopa akory tsika ka tonga namana vomavomavo a, fa efa mpitantanao any an-danitra isika. Dia tahiny Jesosy ary a, raha nabaviaina no hitako niditra voalohany teo a, tonga soa nabaviaina, tahiry Mario, Ranabavy Erika, Rodiny Marie, Marie Gilda, zao ihany zao, tahiry Mario, niova mihitsy ny sariny a, alleluia. Maeva, Aimé Lovely, Maman Valtina, Yama, Vatsoraza, Berthe, ça va, Felina Rakoto, Véronique, Naira, Rasolo Armalala, Olga, Tina Rakoto Arzaka, Saondra Raza, Armande Lalao, Aimé Manambotso, Sandolany Irina, Ianabavy Anna io vavalo fanontaniana maly a, Ianabavy Lucinda Maira ihany io a. Dia Itody Raoniso dia izy koa mbola vaovao, mbola Roly Anisa fa ny Allemagne, Ianabavy Rahalahy Jonatana dia tahiny Jesosy daholo tsika rehetrarehetra. Faly mahita anareo a. Dia za matoky fa rakivikivy ianao tonga eto a, dia tsy izany ny voahanao eto. Araka ny tentsika maly hoe aina ho an'izay mahazo azy ny ten'Andriamanitra ary fahasalamana ho an'ny nofon-drehetra ka hitondra fofinaina mahavelona eo amin'ny lafim-piainanao rehetra ane a, izao ten'Andriamanitra zao. Ka dia samy Andriamanitra isika tsirairay avy. Miloha ny zavatra rehetra aloha a, andao aloha tsika aloha hivavaka, andao tsika mivavaka izao fandarana izao mba ho feno fanatrehan'Andriamanitra ka andao mpandrosotsika rahalahintsika Tojo Mikaela avy any Allemagne, izy a no hitondra antsika anatin'ny vavaka ho an'izao fandarana izao. Tahiny tompo aloha Marira Forgaran'Orsoa, sy izay mety mbola tsy hitako teo a, dia tonga dia hitra avy hatrany ary tsika amin'ny vavaka. Tahiny tompo a Rahalahy Tojo a, anao a ny fitenenana. Tahiny tompo koa pastera, dia tahiny tompo koa tsika rehetrarehetra izay manatrika an'izao vavaka fiambenana izao. Mialohan'ny zavatra rehetra dia hivavaka ary tsika ho an'izao mpandaharana izao. Ary hivavaka ary tsika. Ary Andriamanitra anay betsaka anao Andriamanitra nampoeran-tsaina, ianao ilay Andriamanitra be fitiavana, be faharipo, ianao ilay Andriamanitra rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, izay Andriamanitra ny an-danitra ka lazainay isan'andro, dia rainay satria tsara ianao Andriamanitra. Eto indray ny Andriamanitra dia tonga tongotra ao eny fampianarana hoentinao indray Andriamanitra. Tendreo mihitsy Andriamanitra ny lelan'ny mpandrokinao izay tondra izany teny izany, tena isosotra Andriamanitra. Dia paika ty anatinay indray ny afatra anao, ampahery anay, amelombelonay, fahasalamana ho an'ny nofinay, tena hoe anananay aina vaovao indray Andriamanitra. Eo koa Andriamanitra pastera Melabelatra, dia anao koa ny anendry lelany a. Eo Andriamanitra izay ataonay rehetrarehetra eto, ao ny hira vavaka amin'ny firenena, dia ianao Andriamanitra ny omba an'izany koa. Ny connexion Andriamanitra dia rakofy amin'ny ràny Jesosy Kristy masina mba handeha somatsara Andriamanitra. Ao Andriamanitra izay mbola any an-dalana, mety mbola sahirakirana, mety mbola miasa, mety mbola mianatra, mety mbola tsy haiko avy Andriamanitra. Ianao ny anafaingana ny diany, ianao ny anampy an'izay mahatonga somatsara eto Andriamanitra mba hiaraka hifampahery araka aminay eto. Misaotra ny masina tsara indrindra, tsy mbola tsy tony vavaka Andriamanitra nefa mahaso an'izao fandaharana izao filanay miara-mivavaka izao Andriamanitra, tena ny ampaterahanao famindram-ponao lehibe sy magaga Andriamanitra. Dia misaotra ny masina tsara indrindra, voninahitra dia anao rirany, sandratana dia anao rirany koa, tinainao Andriamanitra. Alleluia, amen. Alleluia, misaotra betsaka ny rahalahy Todontsika tanatin'izay vavaka fanombohan'izay. Androantsika dia andaontsika androany mba haka fikelan'ny sangana samy mampionina, satria ny hiran'ny faharoa dia mifanaraka amin'ny toriteny tokoa
dia indrindra voalohany indray moa dia mbola fanaraka amin'izao fionatsika izao koa hoe falia anao fa andron'ny tompo anao ity andro androany ity. Alleloia. Dia menofinaritra antsika aoriana ty tsika dia hiditra avy hatrany amin'ny tenin'Andriamanitra nanambavitsika felina rakotony hitondratsika tenin'Andriamanitra androany dia tonga dia aka baiboly ianao dia aka stylo ianao aka taratasy dia hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra tsika rehefa fa mialohan'izay andaontsika aloha heno hira mahafinaritra meno finaritra ary ndao ary andro ny tompo androany. Halleluia. Andro ny tompo androany andro ny tompo tondra fifaliana ho antsika iny. Halleluia. Mino
dia raha izy tsy andro ny tompo anao ty androany ty a karakaran'Andriamanitra ny fiainanao manokana andraisana tanàna ny fiainanao a ity andro androany ity a aza asiana fanavahana na avaiza anao na avaiza na izy ianao na iza na avaiza anao na ohatry ny ahoana ianao fa andaotsika hideran'Andriamanitra andaotsika anompoan'Andriamanitra halleloia zay ary ny oela fa andao ary tsika tonga de hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra tsika izay hoe nyzokintsika felina rakoto a efa vonombonao izy a de ndao ary a efa aveo a verina eto ihany a ny tenin'Andriamanitra ndao ary a tahiny tompo a zoko felina rakoto a anao ny fitenenana halleloia amen. Tahiny tompo pastera, tahiny tompo tsika rehetrarehetra de raisiko fahasoavana lehibe ho andray ry havana no izarany tenin'Andriamanitra ho antsika indray a amin'ity alina ity. Zany tenin'Andriamanitra zany de ao amin'ny filazantsara ny Matthieu a toko 5 andiny 5 izay mivaky toy izao a ny soramandry eny ambony. Ny toritenin'ny Jesosy Kristy a teo an-tendrombohitra. Sambatra ny malemy fanahy fa izy ny andovan'ny tany. Amen. Eto ny tenin'Andriamanitra de manambara ny toe-panahy tokony ananan'ny olona anankiray a raha teo sambatra. Zavatra katsahan'ny olona rehetra mihitsy mantsy zany fahasambarana zany a amin'izao fotoana izao. Ary azo lazaina fa mampiasa ny tena fahaizany ny olombelona mba hahita sy ho tody zany fiadanana zany. Ao anefa ny diso lalana ka na de ny anao ratsy aza de manao ny fomba rehetra mba hazona fiadanana. Ry havana, tsy lavitra, tsy sarotra ary tsy andaniana rondobe fa tsotra ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Fa ny fahalemem-panahy no lakile mamono varavaran'ny fahasambarana. Zao anefa ry havana ny zava-misy noho ny fahasarotan'ny fiainana de maro ny olona ankehitriny efa tena hoe azo lazaina mihitsy hoe tsy manam-panahy intsony, tsy manam-pitiavana fa very fanambola velona. Azo lazaina hoe sa manota, tsy fantany fa ny zavatra rehetra de misy farany avokoa. Ny akamaroan'ny olona rehetra mihitsy amin'izao vaninandro zao de ohatrany hoe olona tsy misy fitiavana zany intsony. Ohatrany hoe tsy mampanina ny olona ny manisy ratsy olona anankiray, manapotika fiainan'olona anankiray. Tsy tambo isaina nefa ny tsy tambo isaina ny teny lainy mba azahoana toerana, azona voninahitra lehibe, azahoana laza. Eny ry havana fa na de joro vavolombelona mandainga mba hanamelona ny hafa. Ry havana, ala miantso ny fanahy fampiainanao zany. Io fa na hoelana ho aingana na tsy atao, tsy maintsy valy amin'ny mparatany. Ary ny valin'izany, ny soaton'ny fahalemem-panahy anao de tsarova fa miona fo ny tenin'Andriamanitra io hoe sambatra ny malemy fanahy fa izy ny andovan'ny tany. Tady izy zany fa ny olona fizina, ny olona masika, ny olona ratsy fanahy de tsy ahitangina mihitsy amin'ity tany ity. Vokany ry havana, jereo anie fiainan'ireny ratsy fanahy reny fa ratsy fefara daholo. Tsy mahita fiadanana reny ary voalazan'ny tenin'Andriamanitra fa hoarina amin'ny olona anankiray misotro rano-tsira karakaraky ny an'ireny rano-tsira ireny no voaika mampangetaheta azy, ozina, tebiteby, tsisy fitsaharana. Zay no valin'ny faharatsy-panahy ry havana. Mipetraka antsika ary ny safidy manomboka izao fa raha izao manokana de mampahery anao a aoka hanana zany fahalemem-panahy zany sika. Aoka izay ny toetra ratsy fa anisany vaty misakana ny fitahiana tokony hiditra aminao zany. Atsahary ny fanahy loza-be sy lo fitiavana zany fa izany ny sitrapon'Andriamanitra. Ary atateraka ny nofonofonao, atateraka ny zavatra izay kinasa sy mba andrasanao atrzay. Tady havana fa ny fahalemem-panahy
dia varavarana manaposaka ny fitahinao amin'ny fiainanao. Raha mbola zavatra vitanao na azonao atao dia ataovy izany, aza miandry takaliny, aza jerevana tavan'olona, ataovy ho an'ny tenanao. Fa arakaraka ny zavatra tsara ataonao dia say manao fanamby anao fa tsy maintsy hisy valina izany na roviana na roviana. Ary voalaza ny tenin'Andriamanitra fa Andriamanitra tsara ka mamaly ny heloky ny ray amin'ny zanaka sy ny faramandimby. Izany hoe ny elon'ny olona anankiray ry havana dia tsy voatery izany no andry ny valiny, fa mety hatrany amin'ny taranaka mihitsy azy ratsy na izany ry havana. Ny fiafaran'ny olona ratsy fanahy izany. Izay no mahatonga ilay teny ao amin'ny Baiboly manao hoe ny iray no mihinana ny voaloboka marikivy ka ny zanany no madilo nify. Ny hevitry ny teny dia tsotra hoe hivaly amin'ny taranaka faramandimby ny heloka ataon'ny olona anankiray. Fehandry havana. Raha misy olona mbola manana izany toeraratsy izany dia izao atsaharo mety hivalatra ny taranaka faramandimbinao izany. Ny taranakao no hibaby izany zavatra ratsy nataonao izany, manginy fotsiny ny fiainanao. Ao anatin'ny fahasahiranana tsy misy farany. Aoka manomboka izao, iovy isika hanana ny toe-panahy araka an'Andriamanitra, satria voalaza an'Andriamanitra, voalaza fa Andriamanitra dia fitiavana, ary raha zanaka isika dia hanahaka ny ray. Jesosy dia nanaiky ho faty noho ny fahotantsika sy ny fahotanao. Ary voasoratra fa tsy misy fitiavana ambony mihoatra an'izany, dia ny hoe manolotra ny ainy hamonjy ny rahalahy. Ay, izany fahalemam-panahy izany androany. Atombohy eo amin'ny zavatra madinika indrindra ary, aza miandry, aza manontany, atombohy eo amin'ny tenanao izany, ny atao hoe fahalemam-panahy izany. Fa izany no ampiovan'ny tantaram-piainanao. Fa ny eny sy ny amenina ny ten'Andriamanitra hoe sambatra amin'ny malemy fanahy fa izy ny andovan'ny tany. Dia voninahitra ny eo an'Andriamanitra rery ihany. Amen. Halleloia. Soratsika an'Andriamanitra izany lalabavy zoky felana rakoto isaorana an'Andriamanitra ny ten'Andriamanitra izay lentamintsika teto. Halleloia. Ary aide ligaram izy koa mbola tsy voarabako teto. Marie Zilda, Rasonantenaina, Jaotina, Natasha, Andonirina izay mbola tsy voarabako teto. Dia tahiny Jesosy, Marie-Jo, Angela Io, Virginie, Niala, Herniena, Marina, izany zao mbola tsy teto izany hatramin'izay. Dia mino efa nisy ny araby izy ao ambany eo, fa ato moa eohatry rehefa misy déconne kely mihitsy tsy manadino izay izy rehefa misy olona vaovao dia arabainy foana. Halleloia. Dia arabaintsika izay vaovao ataontsika hita ny fa tonga soa izy eto. Halleloia. Izay ngambany Lala Selina, Monisy Razafy Malala, reo ngamba mbola tsy voarabako teo. Rehefa misy motany ambony tany tsy voateko dia ialana tsiny. Tsy miarabako ory ka tezitra soa meva. Tahiny tompo Emela Ovily efa narabaiko teo. Elisa Tsiala, mamy tahiny Jesosy isika rehetra rehetra. Anao izy le ten'Andriamanitra teo ry havana malala. Hoe ten'Andriamanitra hoe sambatra ny malemy fanahy fa izy no andovan'ny tany. Tiako hazavainanareo aloha hoe inona zany atao hoe malemy fanahy. Ny teny malagasy mantsy indraindray tonga dia safy be mantsiny, tonga dia miteny zava-dehibe hoe malemy fanahy zany. Be da be zao sary mety hitanao amin'izany. Mety malemy fanahy zany hoe izay angatahanao mba mehoanina hiheno rehefa iny malemy fanahy zany. Ohatra hoe za moa mifona aminao fa tsy hanao intsony eny ary nefa efa impolona anao ilay olona, ohatra izany. Be dia be ny heviko izany atao hoe malemy fanahy. Ary hojerentsika izany androany. Halleloia. Hojerentsika izany androany dia hanampy antsika be dia be amin'ny fahazahoana izany ten'Andriamanitra izany hoe sambatra ny malemy fanahy fa izy no andova ny lanitra. Hijerentsika aloha ny Salamo fahafito amby telopolo hanamboantsika azy. Salamo fahafito amby telopolo andininy fa raika amby efapolo. Salamo fahafito amby telopolo andininy fa lasolo
adiny faraika amby folo azafady salampafito amy telopolo adiny faraika amby folo aona ten'andriamanitra fa ny mpandevitra kosa no andovan'ny tany io zany mpandevitra zany anankiray ka iravoravo amin'ny habean'ny fiadanana ny voalohany indrindra zany atao hoe tsara fanahy afaka mandray noty tsika lazain'ny ten'andriamanitra atao amin'ny baiboly hoe tsara fanahy de olona mpandevitra alleloia de mandevitra arak'izany teny zany mihitsy hoe mandevitra de mandevitra amin'inona de ahoana izy Paoly mandevitra amin'ny zavatra rehetra mandevitra tsika jery ten'andriamanitra tsara fantatsika aloha fa ao amin'ny baiboly ny olona atao hoe tsara fanahy sy nalemy fanahy indrindra atao amin'ny baiboly de tsy Davida tsy Joba tsy iza fa Mosesy alleloia efa misy mahafantatra zany de tsara fantatrao tahiny tompo Anabavy-Linda alleloia de iza koa Anabavy-Linda ihany zao litako l'Antony Rina tahiny tompo fa i Mosesy ny olona tena nalemy fanahy sy tsara fanahy indrindra tao amin'ny baiboly ole ten'andriamanitra hoe sambatra ny malemy fanahy fa izy ny andovan'ny tany ary ole salamo fafito amby telopolo teo manao hoe dimy faraika amby folo ny mpandevitra kosa de andovan'ny tany mpandevitra olo zany olona atao hoe tsara fanahy de olona mpandevitra alleloia atao olona mpandevitra de mandevitra amin'inona amin'ny zavatra i Korintianina voalohany zao jerentsika inona atao hoe ahoana ny hevitry ny i Paoly momba zany hoe mandevitra zany mandevitra amin'ny zavatra rehetra hoy Paoly any amin'ny Korintianina voalohany toko fahenina andiny fafito manao hoe ary ankehitriny de kilema aminareo no ananareo ady amin'ny namanareo nahoana ny tsy aleo mandevitra ny tsirariny azy ianareo nahoana ny tsy aleo maharitra bakaina aza ianareo zany hoe atao hoe mandevitra raha anao ny rariny de tokony hiteny ianao hoe misy zavatra mitranga zany de fantatro zo mihitsy ianao manana ny rariny tsy hoe ianao manamary-tena fa tena alainao ambony alainao ambany amin'ny côté rehetra rehetra de ozy hoe tena ohatrany tena tsy rariny kosa ny ataon'ity olona ity de iny ianao le maninona te hitroatra fantatsika mingina indraindray matetika rehefa fantatsika tsika diso alleloia tsika diso tika tsika nanao adisontsika atao anatin'le ady hevitra natao anatin'le zavatra fanehoan-kevitra na zavatra ohatr' zany nateo am'le fiainana de manginy tsika satria tsika hoe tsika ny diso fa misy fotoana tsika tena tsy mahatsapa mihitsy hoe diso eo am'izay anao le hiteny an'le tena tsy rariny kosa zao ataon'ity olona ity zao de mahatonga antsika maniny zany mahatonga antsika hitroatra amty ndray mitorako ty kosa tsy rariny tsony vity zay ny an'Andriamanitra ozy le nisy tantara efa ohatr' zany nisy tantara tena nisy nanao baolina ry paster tetariteretana nisy ty de resy tamin'ny baolina fa baolina entre mpanompon'Andriamanitra de misy lasa nisy akamely le izy de tena nitsana na mpanompon'Andriamanitra fa tena namoritra tananakanjo any am-piangonana en'Andriamanitra ozy izy le rahalahy fa tena ty tena do efa moritra tananakanjo misy fotoana tsika ohatrany hoe te hanao an'izany so de mba tokony hiteny kosa tsika ary neny fa ohatrany tsy rariny kosa ty zavatra anankiryty misy fotoana efa manoratra message mihitsy ianao alefa manorona za matetika efa misy fotoana tratran'izany misy fotoana tena hitanao mihitsy hoe misy zavatra tsy rariny de efa eo anao mandeha am'le andeha efa message lavabe am'le olona zao tsy mety fa maninona keny ohatr'zao tadidinao tampoko zany Korintianina voalohany toko fahenina andiny fafito sy fahavalo andiny fafito indrindraindrindra de tadidio manomboka izao raha te handovan'ny tany ianao satria sambatra ny malemy fanahy fa izy no andovan'ny tany de anjaranao mandinika ozy ianao hoe za te handovan'ny tany de raha te handovan'ny tany ianao dia manana fandeferana oka ianao mpandevitra nahoana ny tsy alao maharitra ambakaina azy ianareo tena misy fotoany tena manahy hitanao zo mihitsy ambakaina ianao de inona ny ataonao tsika malagasy manana an'izay toetra zay mahita mihitsy ny toetratsika malagasy ty andafy itsika de anisan'ny olona anisan'ny communauté tena hoe
anisan'ny endry indrindra ty andafy aty tsy vitsy zany gasy hoe manao adalany zany aty zany zavatra tena lafiny tsara ho atsika ty itanao mahatonga zany tsika malagasy efa nizarina am'le hoe misy manao zavatra anao a de le miteny ales aloha re ho anazy andry dada fa aloha andriamanitra mahita misy an'izay foana tsika tsara reo zana namana komorianina misy fotoana zay efa nipetraka tany efa niaina kely tany zay mivady a fa ny komorianina tena mialatsiny ary misy komorianina miaino eto fa tena zay ny tena marina komorianina tsy misangy aminao zany a fa mamoaka antsy be amina zay saboly zany hoe alainao ny volany de tsy averinao fa na maka entany zavatra hitany misy épicerie zay teo akaikinay namanay tam'zany tany Moroni zay mivady tam'zany de misy anina eo misy varotra namanay de samy namana be deabe ohatra zareo fa tampotampoka eo ny ampitsonino izy ianao tena tonga de nangalany antsy be eo le namany ary tonga de le tena antsy be mihitsy a inona ny antony tsy nandony volana ohatrany hoe maka entana de hoe farany volana alohako de tsy nalohany tonga de ny ampitson'le farany volana ihany raisiny am'vozon'akanjo miaraka amin'ny antsy be andoha sa tsy andoha itsika anisan'ny toetra mahafinaritra amintsika malagasy io na entre samyntsika malagasy na ty andafy za mahita fa tsika mpandefitra tsika miohatra am'ireo olona sasany rehetrarehetra zao tsika malagasy zany tena anisany za tena mino fa anisan'ny andovan'ny tany tsika ra mbola misy toerana maromaro ma tsy fa tsy ny fotsiny amboniny zavatra rehetra de mila mivavaka tsika amboniny zavatra rehetra mila manana fifandraisana amin'izany fa tsy hoe amin'ny fotsiny hoe mpandefitra mbola maro ny zavatra ho jerentsika eto andrano fa eto de zany tenen'ny Paoly ny kilemanareo izy ny anananareo ady amin'ny namanareo kilematsika zany tsika mifamaly aman'olona io amin'ny Paoly reny kilema misy fotoana nge tsika tsy hoe fa maromaro za zao etretinao za taloha ty zavatra ty tena teneniko anao ty tam'za mbola tsy nivavaka za zavatra faran'izy tsy tatiko zavatra vitsivitsy ohatra tao hoe misy eny an-dalana de le itenenana ratsy amin'ny klaxon reny zavatra tena tonga de tsy tatiko reny de to de tezitra mihitsy raha vatany to de mivoaka ny tobila de masositra na hoe sanatry indrindrindrindra hoe za miaraka amin'ny fofom-badiko ohatra mampionina ohatra de misy mikitika na hoe efa eo mbola sa misy manao hoe de reny zany zao zavatra tena tonga reny za de miady tam'zany edivako misy zavatra maromaro zany tsy tatinao tsy mahatana mihitsy ny fonao namanao zany misy mikitikitika de tsy tatinao ohatr'izany de anao mieritreritra tam'ireny hoe tsy raha koa ny ataon'le olona de ataoko e fa ampôly kilema reny kilema ny ananatsika ady aman'olona raha vao miady aman'olona zany tsika de kilematsika zay zany mahatonga ana za ny ataoko rehefa misy zavatra tsy mifanaraka tsika de asoriko fotsiny nareo tsy amiako tsy miady dika zany misy olona zao ny asoriko tato amin'ny groupe ohatra tsara fantatra zan'olo zany raha meno eto izy za tsy miady aminazy tsika sinao mifankaty be mihitsy fa misy zavatra fotsiny tsy mety am'le fenitra le napetraksika eo ny groupe fa tsy hoe za miady aminareo tsara fantatra reo zany eto misy anavavy mahafinaritra anahy mihitsiny misy olona eto mahatsapan'izay toetrana izay tsika ao misy fenitra arahantsika de raha ohatra nareo miala am'le groupe tsy hoe lasa tsy mifandevy maty tsika na tsy tongava de entina mivavaka sy ny sisa fa le eo am'le groupe fotsiny mba misy hoe misy zavatra apetrakitsika zany to nareo mahafantatra an'zany moa mahafantatra ny règlement ny groupe nareo de tsy averitsika lavitra be eto zany fa tena ampôly kilema reny ary tsy fahalemem-panahy reny ary tsy fahamoram-panahy ary tsy fahatsaram-panahy ozy Paoly ho atsika rehetra anampy atsika rehetra tsika rehetrarehetra hoa fa tsy za rery anampy atsika rehetrarehetra ty za zao rehavana tenako anao rehefa mivavaka na maneno ndraiky laksony tsy manina anatsony za zao tena mety be da be no mitsara anahy raha olona taloha way ratika io olona lasa sarim-bavy fa tsy maninona za tsy sarim-bavy fa za tena hoe miezaka ary mbola miezaka adidio zay hoe miezaka zay mbola tsy misy anjely fa zay miezaka tetike mpianatry Paoly zany mbola lasa lavitra notsika zany raha fahaizana tenin'Andriamanitra sy fanompoana an'Andriamanitra fa mbola voakihana zareo teto ny teny hoe eto zany tsika tsy hanao an'izany mihitsy nareo za mety za mitovy aminareo ihany mety hoe mba napetraka Andriamanitra fotsiny tahaka anareo so nareo mieritreritra hoe raharaha de fa anjely non
tena tsika rehetra tena samy miezaka tsika ho any an-danitra. Alleloia, miezaka. Ary tany anatin'ny ratsy indrindra tsika nitsoavelantsika io raha tsy tena ho tonga amin'le fahamasinana tena faratapony tena ekarahantsika any an-danitra tsika rehefa eo an-dalana zany tsika zao fa za miteny anao. Fa Paoly tena miteny nahoana ozy izy tsy anao hoe mandevitra na dia amin'ny tsirariny azy ianao zany manomboka androany misy tsirariny hoe dia mandefery ianao zay ihany dozana hoe fa ahoana ny andevitra ka satria anao te handovan'ny tany vazavaina anao any afarany inona ny atao hoe mandovan'ny tany mantsy fa ho hitanao fa afinaritra be zany hoe mandovan'ny tany dia vitanao hoe tena laokindray mandevitra satria tsara ilay mandovan'ny tany dia zao anao mandevitra izy na dia amin'ny tsirariny azy nahoana ny tsy anao maharitra ambakaina azy ianareo tsy maninona zany ry havana malala tsy mampiena ny voninahitry'Andriamanitra ety amintsika raha ambakain'olona tsika tsy mampiena ny voninahitry'Andriamanitra ety amintsika raha anaovan'olona zavatra tsirariny tsika dia mandevitra dia mitazona te ianao lehibe mesazy io hoe misy zavatra kely dia mandefa mesazy lavabe ianao hitanao dia efa avao le mesazy dia tadidio fotsiny Korintana voalohany toko fahinana andiny fafito satria ianao te handovan'ny tany. Alleloia, Amerikana le teny teo vakiny zoko fianarako teo mino fa samy taditsika sambatra ny malemy fanahy fa izy ny andovan'ny tany te ho sambatra ianao fa fodony mesazy iny da aza sy naresaka be zany marina ny anao hoe tsy tonga dia mangina fotsiny zao mba afatra aminareo za tsy mila blokena ianareo tsara za rehefa asorotsy amianareo fotsiny ahako ohatra hoe tsy mety aminareo ny teto zao torytsika hoe tsy manao krismasy dia sorotsy ami fotsiny fa le blokena za zany tsy mba karazan'olona tokony ho blokena satria ny atao hoe blokena za zao blokeko misy olona blokeko diny karazan'olona blokeko raha ohatra aloha nareo zany efa eto efa mianatra baiboly efa miaraka amin'ireny dia verina manao an'ireny ndraiky daladala eo Facebook reny dia tsy blokeko akory nareo fa isoroko tsy ameko satria tsy mifandresy laharitsika zany ianao zany mbola tena izy zany efa tsy am'izay dia mameno fil d'actualité ako ianao re mampandihy fitombenana be eo sy tena tsy masina be sy ny sisa eo dia isoroko tsy ami fa ny olona blokeko raha vao misy olona tetinareo misy an'le lehilahy mpiteny ratsy be amin'ny Facebook io zao iny zao niditra teto amin'ny fandarantsika teto dia miteny ratsy be teto izy dia to dia blokeko dia tsy afaka miditra eto amin'ny fandarana tsony satria efa ny blokeko raha tsy efa ny deblokeko ary zay ny atao ny blokena zany olona manelingelana isan'andro tonga eo aminao za zao nisy bloke za tamin'ny terinandro ty ary tsy indray mandeha io zavatra io dia zany efa tsy mahafantatra koa hoe bloken'le olona za azonareo jary tetra hoe ay nefany tena nionana farany tena alleloia tena mahafinaritra be ary raha meno anazy ny olo zany dia tena taitra be za ako nahitan'le za bloke tampoka nionana farany tena tsisy idiran'za mihitsy fa tena ay mifampitsotro zany mifampirarisoa dia blokeny maly tsy tsomarina fa tamin'ny herinandro ty za rehefa na tsy mila blokena satria za tsy hoe zako mihitsy nandeha anelingena avio ameny tena avio tsy asorotsy le blokena gaga be aho hoe raha ohatra hoe mandeha makany aminao foana na mandeha maninany aminao dia ohatra hoe tsetsatsetsatsarotra iny fa zao zany zao misy zavatra tokony hazavana hoe ndray fa maninona ny blokena ohatra fa zao korina voalohany toko fahinana andiny fafito za te handovan'ny tany ka na bloke daholo tedreo na babajoro avolombelona teto amintsika tsisy antony kory pisotrona ataoko izy ny ariva ny mandeha ty fandarany ty dia mahatsiravina azy fotsy izy ary ty lehilahy sarosolaloha ty blokeko dia blokeny za tsy mahafantatra azy kory dia tampotampoka rehefa mahafafandray izy dia deblokeny indray dia mahita mifandarana izy leokeny indray izy dia blokeny fa za nefa na blokena rehetrarehetra tsy maninona satria za aty amin'ny côtéako za te handovan'ny tany dia tsy tatanazavana akory neka ndefa mesazy kely ihany hoe efa tsy afaka nivasako mesazy koa za rehefa bloke fa avelako am'izao mesazy no io zany atsaharo io mesazy sazy lava be ndao andefitra na dia amin'ny tsirariny ary raha mety misy tsirariny hafa koa mahazo aminao mety samy manana ny antony ny olona fa raha resika tena mahita mihitsy hoe inona ary zao ny antony zany dia tsy mety vita le antony hoe inona ary fa dia zao ndao andefitra na dia amin'ny tsirariny ary ndao ambakaina tsy maninona zany zay ny voalohany tsy hitantsika lava be satria manjary mbola maromaro mantsy ny atao hoe malemy fanahy famaritana ny atao hoe malemy fanahy ato amin'ny baiboly dia maromaro izahako fitina ary satria zay ilana fanazavana ihany mba zavana matitoko fa 5:5 sambatra amin'ny malemy fanahy fizy ny andovantany iny koa ny malemy fanahy manaraka ny atao hoe malemy fanahy dia zao olona anankiray mahay misadapte zany hoe mahay miaina amin'ny karazana fiainana rehetrarehetra fiainana be dia be mahay misadapte
mahay misakômôde mora mifandray aman'olona mora hitanao zany ny atao hoe malemy fanahy ihany koa ny filazan'zany ao amin'ny baiboly hevitra ao amin'ny baiboly malemy fanahy raha voatra zany ianao olona le hitanao le tsy mety mifandray afa-tsy olona karazan'olona voafaritra ihany de entinambavaka ianao misy tsika ravana tsika rehefa ho mpanompon'andriamanitra ianao de zao ozy ianao za jesosy ampiasao hoe za jesosy mba ampiasao za de ny angatahanao ny ataonao voalohany mialohan'ny hitorianao teny sy anaranao ten'andriamanitra de ny fiainanao ianao misy aloha mila mahay mifandray amin'ny olona rehetrarehetra ianao ainao fa raha vao tsy hainao mifandray amin'ny olona rehetra de tsy mahay mifanahy ianao ary tena tsy andovan'ny tany ianao ny antony de zao ny antony zatsika maky ten'andriamanitra Filipianina toko fa efatra andiny faharoa amby folo zao le ten'andriamanitra i Paoly ihany mbola Paoly ihany ty halleloia Filipianina toko fa efatra andiny faharoa amby folo zao ny tenen'ny Paoly mba mario amin'ny baibolinao ko io hoy zany hoe za tena te ho hoy ianao hoe za Jesosy tena te ho ampiasainao za de ity mario ty baiboly mario amin'ny baibolinao ty de ianaranao koa io ianaro io ary tianao ampiasain'andriamanitra tianao Filipianina toko efatra andiny faharoa amby folo mahalala hetry ary mahalala hitombo na aiza ary na amin'inona de efa nampianarina no voky sy ny onona ary ny anambe sy ny malahelo mahay ny zavatra rehetra ao amin'ilay mampahery ahy alleloia ahoana sisy Paoly malala hetry Paoly mahay mihetry ary rehefa nampiatrena fa taiza nisy amin'ny Paoly tamin'ny voalohany ny tompo izy tamin'ny voalohany i Paoly zany ny mampiavaka amin'ny Paoly am'ireo mpanompon'andriamanitra rehetra io koa de zao Paoly mahay ny fiainana rehetra teny ambony izy zanak'olona ambony Paoly zanak'olona manan-karena i Paoly ny aina tamin'izany fiainana hoe ahoana moa filazan'zany fiainana tena fiainana mpanan-karena kenakenaina tao anatina fiainana ny biazina tao anatina fiainana mpanana i Paoly fa rehefa nitsana izy tany an-tany efitra ny antrano tao amin'le lahy anankiray atao hoe Gamaliela ohatra io fikambanantsika io i Paoly ainy ny nanambe de ainy ny hetry de ainy koa naiza ozy izy na amin'inona naiza zany Paoly na amin'inona na karazana toe-javatra taky ny ahoana de zao ny tenen'ny Paoly za efa nampianarina no voky de nampianarina no noana ny anambe sy ny alahelo i Paoly zany raha asianao mitory teny amina olona tena ambony be mihitsy minisitra to de ainy tsy anana complexe zany to de miditra izy de torinitely inona avy ny zavatra tokony atao inona avy ny fombafomba tokony atao raha hoeny amin'ny olona mpanan-karena inona avy raha hiary tory teny amin'ny olona ianao any amin'ny restaurant ianao aina miara misakafo nareo miara misotro kafe nareo maraina miara misitritsisa sy ainao zany ainy Paoly zany engetsangetsana eny fafana kely amin'ny anina natapatsy ny ary mefa le zany aty le ainy miara mifaly misy ny any ambony tanàna misy ny any ambany tanàna tsy hitovy fitadinareo le tamin'ny radio taloha misy an'le hoe toko tapaka vilany dogilina zay tsy mety rena de meme foana zay mety an'le hoe ozy ry vandanitra hoe ahoana ny mpanan-karena rehefa mikohaka ahoana ny mahantra rehefa mikohaka loatra zany de ahoana ny mahantra rehefa mpanan-karena rehefa me de ahoana mahantra rehefa me loatra zany tsy haiko nareo rehefa nainao an'iny solofotro zay sy ry vandanitra atao amin'ny RNM de ohatry zany io fa Paoly koa afaka miditra any amin'ny toerana farak'izay tena tonga de tena mety misy parasy sy ny sisa mihitsy fa hitory teny vita ainy Paoly zany revana ainy zany aiko ny na amin'inona naiza aiko ny voky aiko ny noana sarotra be zany hoe ianao misy anabavy kely zay ny araha nivavaka taminay taloha de tam'izany tena tsy nanana tômôbila ntsony tao anaty olana de iry am'izay niditra tao anaty
ohatra za zao le mievina za zao eto manao fievina mahantra hitanao le za le mievina iny nefa ny olona ohatra zay kely fa fa za ahoana rehefa mievy eto ny azafady ny lasa le kotapahako le micro fievina mahantra tadidinareo de zay miezaka any anao le rehefa mievina fa ohatra tsisy tsiro le izy le maty mangididy de ohatra zay le izy fa afome iny nisy anapaham zay de nandeha bus andeha samy andeha vavaka samy mitady an'Andriamanitra zay de andeha bus zay ka izy voalohany indrindra mbola tsy nivavaka ohatran'izao ivavahantsika zao izy fa rehefa memeko itsika tonga de eno iraky la frantsa ohatra zany mihitsy zao zay ty tanànanay ty ny olona mangingidy zay rehefa avokeo tokotany de tabataba ka zay itsikako fa zao de mandeha taxi be anao andeha toroteny mampionona misy fotoana tena nahavariana zay tamin'ny toroteny tany amin'ny 13 mai de misy an'le olona le zanaky ny alina reny de vanginanay trano fa mampionona io tamin'izany izy mandeha tomobile de mandeha mamangy andren'olona any an-trano de misy tanàna anankiray de saika ry zareo daholo mipetraka amin'ny tanàna ohatry hoe mitrerakely trano de amin'ny tanàna io zareo daholo faranisy mpanao gazety niditra tamin'izany mety lozy ny olona hoe mampionona koa ngambany tsy zareo tsitra eo fa ahoana ary ny atao tsy hiditra amin'ireny zavatra ireny ve aritsika misy olona mahantra be mihitsy zao mitady anao hitoriana teny hiditra ao amin'io trano io satria fa le anabavy zay mandeha taxi be zay linina asy mandeha any sabotsina mehana fa tena mianatra kely olona mihitsy miaraka aminy satria izy mipetraka ohatr'izao de raha vao tsy zay ny eo akaiky ny fibenana sady tentenena vazaha kely re le olona mitondra ohatry ny garaba hitanao hoe mitondra ohatry ny sobika be andevana manisaka sangy ianao azafady hitry plaske de ka atao ahoana ary tokony hainao ny manana be sy ny malahelo raha vao hainao zany raha iny vehivavy mihitsy zao mpanompon'Andriamanitra tsy mety nisy olona misy paraky biboliara fa dana madama eto mivavaka ara parakinao rehefa be anka tsy afaka mivavaka amin'ny parakinao ohatra fa Paoly ty nidirana any amin'ny ambany indrindra hidirana any amin'ny ambony indrindra zany koa ny olona atao hoe olona malemy fanahy de olona mahay mifandray amin'ny olona rehetrarehetra ao mahafinaritra anahy mihitsy ny eto amintsika eto misy olona zay eto amintsika eto avy any avaratra misy atsimo loatra mbola sy nahita olona avy any atsimo tete raha misy eto de mba miteny za avy any atsimo misy any ny atsimo fa mbola atsimotsimo kely ry rahalatojo sy ry ranabavy any hatreo am'le mitsoka ovy any de hatreo misy ambositra eto ry ranabavy Angela sy ny sisa misy ambositra beresaka oiray de misy koa ny avy any Majunga misy avy any Tamatavy misy de misy avy ao Antananarivo misy Sihanaka misy dia io zao me manambotsoa avy any atsimo alleloia io me Bekirolande Vezo tsara tareny Vezo Vezo kay atsimo sa atsimo angefana moa ranabavy tsy tadidiko tsara Tuléar reo misy daholo tsika eto hitanao de tsika zao maninona misy fotoana ihany rehefa miresaka ranabavy rodinina ka miteny aingana de adika ny ranabavy someva kely fa vizany izy efa tapatsinay zay mbola mandinika le zavatra inona ny nampimety eo zay vao adika azy someva vao me ny zavatra tiako tenena de zao ny olona malemy fanahy voalazan'ny tenin'Andriamanitra de olona mahay misadapte amin'ny zavatra mitranga rehetrarehetra mahay mifandray amin'ny olona rehetrarehetra io misy fianaratsory nadina mandapa alleloia teneny daholo mananjaro ny anitra nirina de misy ny atsimo andrefana alleloia tonga soa daholo ny atsimo andrefana sy ny lavalony nosy etika eo anatsika rehetrarehetra alleloia alleloia de zao zay zany ny faharoa raha misy maromaro fa faingantsika manjary lasa ny fotoanatsika ny faharoa fahatelo indray de ny olona anina koa ny atao hoe malemy fanahy de tena arak'izany teny zany izy malemy ozy anabavy soame hoe sabeda izany mahafantatra zany sabeda zany fa izy nampianatra anay zany hoe sabeda zany teto hoe sabeda zao ihany zao ny avy any Tamatavy alleloia tsara fantatra daholo zany antala mba tsara fantapatatra ihany de mba fantatra ry anina avy any nanina alleloia atsimo andrefana
sabeda ozy anabavy soameva izy nampianatra anay zany antany hoe iny zany sabeda hoe de fatany tenenao reny atao hoe sabeda malemy tena arabaky teny izy malemy fana vaky ny adina zany a izahay zao vaky ny adina avy any Ambatomanga Virginie zany mety miaraka aminay a rytojo vaky nakaratra tsika vaky ny adina avany amin'iny faritra Manjakandrina sy ny sisa iny a anabavy Linda avy any Ambobao mananjary alleloia vary soso ny atao hoe sabeda io zany anaraka na mahafantatra an'le sabeda koa fa ianabavy soameva nampianatra anay sabeda io re misy oletina ambavaka hoe olona masitsika zany de io zay sabeda io malemy io de zay mihitsy koa nefa ny atao hoe malemy fanahy de tena arabaky teny mihitsy ozy Jesosy angeva kisika vedire matitoko fadimy ange afangavangantsika mbola maromaro mantsy le izy de manjary lava be fotoantsika matitoko fadimy a andininy fa valo amby telopolo ahoana izy Jesosy ozy Jesosy tsy efa renareo va volaza hoe maso solomaso ary nify solonify fa zambo kosa milaza aminareo aza manohatra zay manisy ratsy anao sabeda misy manisy ratsy zany ianao de sabeda ianao miada manjaka matasoa zay ao Ambatomanga Manjakandrina any ampanao fromage alleloia sabeda zany ino zany rehefa mieritreritra ny soameva sy ny sabeda ianao de zao matitoko fadimy andiny fa 7 fa za kosa milaza aminareo aza manohatra zay manisy ratsy ianao fa nazovy mamely tamaina ny takolako akavanana de atolory azoko ny anankiray sabeda ianao zany ato aloha reto atao am' Jesosy re avana malala misy ny avany akady vorobe rehefa atao am' Jesosy ianao de hitanao ty zavatra ty io ny mipirina voalohany hitanao ty mipirina voalohany rehefa am' Jesosy satria de zao misy mamely tamaina ny takolako akavanana de iny ny ataotsika maso solony maso a varifaty tsia raha te andovan'ny tany ianao ny atao hoe malemy fanahy de tenen'i Jesosy io raha misy mamety tamaina ny takolako akavanana de mihazoko ny anankiray ary raha misy mitady raha misy teaka aminao ny akanjonao mbola vao teaka de avy alao enjana nge zany revany raha misy tady aka ny akanjonao de avy alao azoko ny lambanao sabeda fa ninona ny ataotsika impiry misy maka ny zavatritsika inona ny ataotsika Andriamanitra tsy andriny avy ka io Andriamanitra endrasanao io Andriamanitra io ampandovanao amin'ny tany alleloia ary raha misy manery anao andeha maily ray izy de mandehana maily roa sabeda malemy tena hoe malemy fanahy tena malemy manaiky fa mbola ao anatin'ny malemy fanahy ihany koa zany malemy fanahy sambatra malemy fanahy fizy ny andovantany fa tsy haiko fampirina zay ny tenentsika ianareo moa zany mahita hoe fampirina zay fa tsy tadidiko tsony a de ao ihany koa ny atao hoe malemy fanahy ihany koa de nefa koa misy mifanohatra ihany fa io arakaraky ny zava-mitranga no ampiasaina an'ilay atao hoe malemy fanahy ao amin'ny baiboly misy fahalemem-panahy anankiray koa izay fahalemem-panahy natrehan'Andriamanitra izay tsy manaiky ny ampihetra an'Andriamanitra de fahalemem-panahy koa zay Nehemia ity teny ity koa de teny tsy editsika hevitra moa zany hoe za ve de mitombona satria teo vao misy hoe maneke fa ity ndray a de zao manoloana ny fahavalo iaro ny voninahitr'Andriamanitra de zao ny zavatra tenen'ny Nehemia hoy Nehemia amin'ny Nehemia toko fahenina andininy faha 1 Sandrinerika sabeda de zao Nehemia toko fahenina andininy faha 1 fa oza mono lehilahy tahaka tokony andositra va ny lehilahy anankiray koa zany malemy fanahy andovan'ny tany araky ny tenin'Andriamanitra de lehilahy anankiray a le malemy tenen'i Jesosy tsy hoe kanosa ny olona kanosa zany tsy manaiky omena temaina ny ilany hoe vony ilany de mbola omena ny ilany ary ny olona kanosa tsy manao zany hoe ny akanjonao ho alaina de omenao hatramin'ny lamba satria raha kanosa ianao de ozy ianao hoe tsy omeko iny fa ho aiza fa very izy ty ny akanjo de tsy manaiky na anao tontondro ranonina satria tsy matokony ho avy intsony fa eto Nehemia de zao mahery fo Nehemia de tena mahery a manana fahasahiana isehoany ny voninahitra iaro ny voninahitra androany malemy fanahy koa filazan'Andriamanitra zany ry havana malala noho ny lehilahy tahaka miseho ho lehilahy le mandefitra
le sabeda ny teniko teo le teneny Jesosy teo tsy hoe manao sarim-bavy akorytsika hoe ainako ainako zany tsy zay le izy fa mandefitra iny na de marary anao aza le izy tsy maninona alao Andriamanitra ny amalo io koa ny ilany je ay marary ny takolakehanga tsy zay le izy fa ianao na izany na tsy zany miseho amahalelanao ianao miaro ny voninahitra Andriamanitra malemy fanahy koa ny dikan'izay amin'ny tenin'Andriamanitra mahery fo mbola ao anatiny koa zany Josoa Kaleba de nilefitra teo anatrehan'Andriamanitra fa nanana fahasahiana niaraka tamin'ny herin'Andriamanitra Josoa sy Kaleba ilay niteny nanao hoe natolotra ao atsika io tanan'io fa andaotsika hiakatra ny olona miteny le ngeza be ny olona ao olona tena mahery be ny olona ao fizolahy miteny tsisy an'izany fa natolotra ao atsika io andao hiakatra eo zany ny olo zany de volazany tenin'Andriamanitra koa fa mbola malemy fanahy reo olo reo Davida tanao Davida le niteny tamin'ny Goliaty hoe zinona moa le lahy tsy mifory io i Davida le nitsinjo an'le ao ambadika i Davida le nanay koa ampiasain'Andriamanitra ho fitaovana andavonan'ny fahavalo malemy fanahy koa filazan'ny tenin'Andriamanitra ny Davida tsara fanahy miaro ny voninahitra Andriamanitra tsara fantatritsika to zany satria le malemy fanahy mantsy eto ohatra mety olona mampalahelo be foana fa malemy fanahy ihany koa ny olona anankiray miaro ny voninahitra Andriamanitra manatanteraka ny planin'Andriamanitra satria tsy ingera hoe nalemy fanahy araka le sabeda teo dao zany de ina moa zany tsy lasa andevon'ny Filistina mandrakizay nge zanak'Israely zany fa anisany koa izay zavatra zay ao koa fahalemem-panahy izay tsy azotsika lavina de tahaka ny fahalemem-panahy Noa de sady olona antim-panahy olona matotra ary olona tery tamin'ny fanahin'olona mbola malemy fanahy ihany koa zany ary tena malemy fanahy mikatsaka se amonjena ny olona nanao ny sitrapon'Andriamanitra nananatra ny olona tahaka ny Noa de ao anatiny koa zany ao koa ny atao hoe ty koa tena ngeza be ty zavatra tena ngeza be mihitsy ty ny atao hoe malemy fanahy point ngeza be ty tena tsy haiko tsony hoe fa firy raha misy zao secrétaire kely de rehefa any afara mba manao famiteny kely firy le niteneniko teo tsy voatery tany sainao fa hoe firy fotsiny zavatra ntenentsika teo fa ty point anankiray ty anisan'ny ngeza be ty zavatra teneniko ty de ny famelan-keloka ny olona atao hoe malemy fanahy andovan'ny tany de olona mpamela-heloka Jesosy le niteny impiry ny tokony hamelan'ny helokon-dralahintsika tsika infito amby fitopolo impito izy Jesosy de mamela foana niteny Jesosy tena de hoe mamela foana ary nisy lehilahy anankiray tena nanana an'izany toe-po mamela heloka tena tsy misy ohatr' zany tao amin'ny baiboly ry havana de tsy izany fa Davida alleloia resika maky tenin'Andriamanitra kely vedety jeresika tenandro ty satria ngeza be mantsy ty zavatra miteneny ty Samuela faharoa toko fa enina amby folo mety efa nitoriko taminao ty efa ihany ty anabavy soameva ny secrétaire atsika eto sa izy ny secrétaire atsika eto fa i Marizao mantsy efa diakona mbola tsy nisy azany kory teto fa zay mba fiarahanay ao amin'ny groupe eo samy manana ny anina ny moeto alleloia de zao etotsy koa tena secrétaire be mpamintina alleloia Samuela faharoa toko fahinina amby folo nge ndaova kitsika de nandininy fa dimy sy fahenina teto zany Davida ry havana raha andeha hitsoka izy andeha hitsoka ny Absalôma izy nandositra izy any andiny fatelopolo any Samuela faharoa toko fadimy amby folo Davida lasa niakatra tena telopolo de nitomany tena ampiakarana de nisaron-doha de nandetsy ny kiraro de sy ny sisa nietry ny voninahiny fa ny amin'ny andininy fa Samuela faharoa toko fahenina amby folo andininy fa dimy sy fahenina de zao ny zavatra nitranga ary no nanakaiky any Baorima Davida mpanjaka indro nisy lehilahy tamingy ano Saoly ny anarany de Simei zanaky Gera nivoaka avy tao izy ka nanozona teny am-pandehanana mandeha zany dra ohatra mandeha ery amin'ny valam-pariray ohatra Davida de izy mandeha ty amin'ny ilany lalana paralele sady manozona ny Davida izy no mitorabato azy de zao ny teneniny sady mitorabato any Davida mpanjaka izy sy ny mpanompo rehetra izy ary vahoaka rehetra sy ny lehilahy mahery rehetra teo amin'ny ankavanan'ny mpanjaka azy teo amin'ny ankaviany ary hoy ny fanoziny sy me nanoziny izy mandehana ary lehilahy mpandatsatra sy tena ratsy fanahy nataony Jehova manody anao zao ny raha ntamingy any Saoly ilay nody mbiasanao fanjakana ary Jehova nanome fanjakana eo an-tanany Absalôma zanaka kosa ary indra fidiran-dozy ianao zao sady mpandatsatra atao nitorahany vato no nozoniny nataony tsinitsinina teny ratsy sy ny sisa
sy ny sisa sy ny sisa sy ny sisa. Ny Amalekita aringana ka. Ny Amalekita aringana araka nefa ny resahantsika iny a. Ny Amalekita aringana. Teny nozony Amalekita aringana. Ko Filistina ary araka ny tentsika teo, ko Filistina angena aringana Davida, Goliath angena aringana Davida. Ary io voninahitra Andriamanitra dia aringanana Amalekita fa ao anatin'ny fahalemem-panahy zany. Halleloia. De nare sady nozony no nitorahany vato. Zao nanody anao ny rehetrarehetra, tahiny tompo vato soraja. Zao. Nozony nefa mpanjaka sady nitorahany vato. Mety norahany mihitsy a nova ny teny ratsy na palahelo. Fa zao zavatra mahafinaritra. Rehefa tany Davida lasa nandeha dia navadik'Andriamanitra ny tantara. Mety misy fotoana ianao mietry androany fa tsy le androany ny jerenao. Amen. Tsy le androany ny jerenao. Fa mifikira amin'Andriamanitra tahaka ny Davida, misy fotoana mety miakatra irery amin'ny tendrombohitra oliva, mety efa tsy mikiraro tsony ianao amin'ny babitany na misaron-doha afa-boninahitra ny dikan'izany. Raha lehilahy no misaron-doha dia afa-boninahitra. Ary raha vehivavy no misaron-doha dia tsy mitafy no tsy misaron-doha rehefa mivavaka dia tsy mitafy voninahitra. Dia mandeha izy mandeha efa nietry. Misy fotoana ianao mietry. Fa ianao le mietry io matokian'Andriamanitra mifikira fa tsy maintsy tonga ny fotoana amberenan'Andriamanitra anao amin'oloana. Ny soramandrany amin'ny Samuela faharoa toko 7:20 andininy folo any dia hoe ninodiny Davida indray. Davida lasa nandeha io vavany tsy atao be mamerina azy ny tsy laitra ozy ny teny malagasy tandremo. Fa raha mahita mpivavaka ianao ohatry ny solavaka, ohatry ny reraka, ohatry ny mandalo ady, aza mandatsy an'iny sanatria. Fa tadidio fa tsy mandrakizay koa ny alelon'izay nyzohim-pahoriana amin'Andriamanitra. Atadio fa ny an'Andriamanitra ndray mipimaso ny fahatezerana fa mandrakizay ny famindrapony. Ka teto dia zao tavaverina ihany Davida. Inona zavatra nitranga? Tavaverina eritretinao fotsiny hoe ianao zany rehefa lenao nitsoky iny toraham-bato natao iny nietretin'le Simei fa tsy tavaverina intsony Davida. Tavaverina Davida. Zavatra nitranga dia zao. Any amin'ny andiny fahafolo. Ary ny voivoiteo ny laka amin'ny Samuela faharoa 7:20 zany Ary ny voivoiteo ny laka nampitanany ankonina ny mpanjaka sy anaovan'ny izay sitrany. Ary no hitany Jordana mpanjaka dia ino Simei, le lehilahy io ihany. Mipresize hoe Simei zanaky Gera, letary. Simei zanaky Gera ny azakazaka satria ninona? Miatra manaina aloalika ny rambary. Le mpanjaka nataoko tsinitsiny efa nozoniko sy ny tenenako raha tsy nitorahako vato miverina ho mpanjaka. Tandreminao ka olona mivavaka ka enjianao na dia ao anatin'ny mety zavatra mety hitanao mandalo ady fa tandremo fa miverina iny averin'Andriamanitra amin'ny heriny iny dia aneniny ianao ka teto Simei naneniny tonga dia zavatra nataony lasa izy nandeha nitsena ny Davida voalohany to dia nikohaka. Koaka teo an-trano izy tamin'ny mpanjaka. Oka tsy isain'ny tompoko ely ka aloka tsotsarovana ny ratsy nataoko tamin'ny mpanomponao tamin'ny andro ny voam-panjaka tompoko ny alatany Jerosalema. Aloka tsy hoetretin'ny mpanjaka izany. Fa fantatro zao fa mpanomponao fa efa nanota ka izany ho avy voalohany androany amin'ny taranako Josefa rehetra ka nidina hitsena mpanjaka tompoko asa vonona mpanjaka mifony raha ny tena marina Abisai mpitaritafika Davida tonga dia niteny andao vonona izy. Mafy be ny teniny taminao nanozona anao voosy Jehovah tonga dia vonona. Inona teny Davida amin'ny andininy hoy Abisai tsy vonona fa Simei noho izany satria efa nanozona voosy Jehovah izy. Dia hoy Davida mompo fa ninona akory izasy ianareo zanaky Zeroia no tonga mpanohatra ahy ianareo. Tokony nisy olona tao maty fa eto amin'ny Israely zao. Fa moa tsy fantatro fa izany mpanjaka ny Israely anio. Ny Davida dia zao fotsiny. Ninona vavan'ny olona ny tsara lavitra nefa azo verina ho mpanjaka izy ianao io verina ho zanak'Andriamanitra avelao any zany olona hoe reto tadidiko tsy tadiniko ny nataonao ana ajanony any zany ataovy zava-dehibe aminao ianao miverina ho zanak'Andriamanitra na verin'Andriamanitra mivonany. Davida ny azy zany zava-dehibe verina mpanjaka izy zany izy zao mpanjaka tsy mila mamono an'olona zany efa azoko ingeza indrindra zao ny teneniny tamin'ny Simei 2:20 ary mpanjaka tamin'ny Simei tsy ho faty ianao ary mpanjaka ny anina taminy tsy ho faty ianao fa amelan-kelo ka ngeza be zany koa ny atao olona malemy fanahy ary andovan'ny lanitra. Ho faraparana antsika ny atao malemy fanahy koa dia malala tanana tahaka ny Gamaliela manao zavatra ny amin'ny takotakona dia manasoa olona ary amin'ny takotakona
de malala tanana ny atao hoe malala tanana mety sady maome anao tsika zao a amin'ny voalohany taona anao etsika ndray tsika zay vola voangotsika eo a de anaovantsika etsika ray a anao soavantsika ny manodidina tia koa mbola fahalalan-tanana ray za zao teny anareo a misy manomboka malaza zao ohatra hoe manao live za a de asiana kody ahafahanareo mitsofoka ao a de andoavam-bola vitanareo zany misy mpanakanto fa manao an'izany daholo hoe anao live za a de au lieu de mandeha makany Antsahamanitra zany nareo de mijery ana live eto nareo a fa efa privé io zavatra io de zay mando vola de miditra mena kody de tafiditra anao zany ohatra zany a sanatria ane zany ty anaty zany zao atao lasa misy ty anaty zany zao tsy misy fandarana misy vola misy fidirana de andefasana kody fotsiny nareo de mikliquer an'igny kody iny nareo de tsy tafiditra ato nareo tsy mipay amin'ny carte bancaire zay zany le izy a etoko ambavaka mba tsisy mpitory-teny a miangavy a engane mba tsisy an'izany hoe mpitory-teny de anao ohatran'io mpanakanto tsy mena tsiny satria io fidiram-bolany kosa fa engane mba tsisy an'izany hoe itory-teny ony de mando vola am'izay vao miditra fa raha vao misy an'izany a de mandehana mijery eto na tsy tianao ary eto tsy mihina kisoa de mba midira am'izay eto a fa eto mandrak'izay mandra-piavin'i Jesosy mandra-piavin'i Jesosy de tsy hidiram-bola ty zavatra ty raha ohatra moa ny Facebook mihitsy ny lasa andoavam-bola zay vao manao eto a de antsika vao mba mijery hoe efa tsy vitanay mivady tsony de mba jerevo kely reto raha misy azo atao fa tsika mihitsy mando volana amin'ny Facebook fa raha mbola hoe ty gratuit fa zay ny akavoreto sanatria ary engane tsy isy zany hoe mpitory-teny anao ohatran'ireny a ka hoe mampiditra kody de zay vao mahay nitory-teniny fa raha tsy manam-bola nareo de eto misy gratuit eto any de maherezy fa ao anatiny koa ny fahalala-tanana ao anatin'izany ianao zany mba tsy mahalala-tanana zany sisy mba mahalala tanana ianao fa zany koa malemy fanahy fa zany de mahalala fomba tena mahalala fomba ihany koa tadidinareo fa zany Rahely zany a nanaja ny Jakoba tompoko laos izy mantsy ny Jakoba vadiny Jakoba koa nanaja ahoana zany firesaky ohatra hoe Isaka sy ny vadiny zany na ohatra hoe zany hoe i Abrahama sy Sara zany de mifanaja olona malala fomba tsara zany koa de olona malemy fanahy farany de farany satria lasa be ny fotoanatsika fa anao fa raha nakeo amin'ity anankiray ity mamaritra ny atao hoe fahatsara-panahy koa de volazan'ny ten'Andriamanitra ny tenintsika teo fa i Mosesy ny olona tsara fanahy indrindra ny olona tsara fanahy ny pastera tsara fanahy zany de tsy arak'le eritreritrareo hoe Rakotosalama sady efa tsy pastera mbola masika be ihany koa fa stricta be mihitsy izy amin'ny akanjonay vehivavy a stricta be mihitsy izy amin'ny fitondrantenanay lanana ny fomba fiteny sy ny sisa eto amin'ny fandarinety nareo eto amin'ny groupe de mahafantatra fa na io avataranareo io ary de teneninay hoe azo atao an'io avatara kidaladala be io avatara nefa zany a de izy nareo ratsanahy fa tsara fantatrareo ny atao hoe fahatsara-panahy natonga ny Mosesy volazan'ny tenin'Andriamanitra fa tsara fanahy indrindra tao amin'ny baiboly voalohany indrindra ny bebaka foana izy ho an'retolona miverin-dalana ary indrindra sarotiny fantatritsika tsara fa vaty fisaka tokony ho an'ny zanak'Israely nakarapony tamin'ny tany de nopotipoteny notoritorony ny vonony vakivakiny ny ombilakely volamena nareo mety mieritreritra tsy reny ry havana te tsara fanahy le pasteranareo mahita anareo efa mijangajanga ao am-piangonana fa tsy miteny anareo de ozy nareo tsara ny anay pasteranay tsara fanahy be mihitsy raha tsy fanahy be izy raha vao zay hoe pastery zao mahita zavatra efa tsy mety ataon'ny tanora teraka ity izy ty be voka tsy manambady zay vao atao aingana ny mariazy de tsy miteny pasteranareo tsy mananatra ny tanora amin'ny fitondran-teny dozy nareo kolona be nenay paster nefa tsy mitentenana zany izy tsy kolona ny anaran'izany eny kolona ny anaran'izany fa tsy tsara fanahy ny anaran'izany fa ny atao hoe tsara fanahy de olona malemy fanahy fa olona tena entitra mamotika ny ombilakely volamena mamotika ny fahotana eny amintsika rehetrarehetra ny atao hoe tsara fanahy amranako azy de zao ny atao hoe lavabe ny fotoanatsika raha voatoizana lavabe fa matitoko fadimy andiny fadimy sambatra malemy fanahy fa izy ny andovantany ina moa ny atao hoe mandovantany ny atao hoe mandovantany de mifeny tany tsika ho any an-danitra fa melohan'ny andanantsika any an-danitra resitsika ty tany ty
I Petera nampianarin' Jesosy aninona ifeny tany andeha ambony rano. Ty ranona olana ty eto amin'ity zao tontolo zao ty, hainao no mandeha amboniny io. Tsy hainao mihitsy zany hoe miletika lava, kivy lava, tena fa misy moindre problème ianao de tena fa hainao ho fanin'Andriamanitra. Ny malemy fanahy de andovan'ny tany, andresiny ty zao tontolo zao ty de araka teny Jesosy any amin'ny Marka famantarana azy. Any amin'ny Marka toko faha 1:20, misy teny manao hoe zay mino sy atao batisa novonjena fa zay tsy mety mino kosa oriona. Zao famantarana izao nanaraka izay mino amoaka demonia amin'ny anarako izy. Halleloia. Izy moa eto amin'ity tany ity natotona teto ny devoly, fa ianao manam-pahefana amin'ny demonia, manam-pahefana amin'ny devoly dia iteny amin'ny fiteny tsy fantatra izy, zay mbola tsy hainy izy, zay le miteny amin'ny fiteny tsy fantatra raha baiboly ny miteny amin'ny fiteny tsy fantatra. Fa ny miteny amin'ny fiteny tsy fantatra manao sangisangy, anao mampime de tsy izy andray mena rano izy. Iza mena rano? Devoly nge zany. Andray mena rano izy. Devoly zany nakendakenda. Tsika nikendan'ny devoly, fa tsika manan-kendan'ny devoly. Tsara fantatrao zany. Satria maninona? Ianao tsara fanahy eo amin'Andriamanitra, de andovan'ny tany ianao, de anananao fahefana, anananao fanapahany ty tany ty, de andray mena rano izy. Ary na isotro zava-mahafaty voandrana resaka tamin'ny nanabavy zay zany mantsy zao raha za ty firy ny olona efa ndraiky amosavy anahy fa za tsy maty namosavy zany. Meo jus misy pozina nge zahay lany fotsiny vonao dananao anify, za tsy maty ni fa jus iny amiko fa tsy pozina. Tadidio zay satria za mandova ny tany ary na misotro zava-mahafaty izy de tsy hampaninina zany ametra tanana amin'ny marary izy de ho sitrany izy. Farany famaritana zay Luka toko 10. Luka toko 10 aizany Luka toko 10 andiny fa 7. Luka toko 10 andiny fa 7. Ozy izy Jesosy manao hoe indro efa nomeko fahefana nitsaka mianarana sy maingo ka sy andresin'ny hery rehetra nanana fahavalana ka tsisy hampaninina anareo akory ireo. Halleloia. Kanefa aza mifaly anareo satria manaiky anareo mifanahy fa mifaly satria voasoratra ny an-danitra ny anaranareo. Nity Jesosy tena nozy tsy aza mifaly satria maharesy devoly. Tsika tena afaka mifaly fa mandresy devoly. Tsika afaka mifaly fa mifehany ty zao tontolo zao ty voly zany ry havana. Tsy ianao zany hoe tena ataony voly mitrotrongotrombo mihitsy ianao vita voly zany. Topoy Andriamanitra hitanao azy zany. Topoy tsara Andriamanitra. Tsy olanao zany, tsy ianao zany niazakazaka iny lalan-drahandohanao anina nenjika voly. Voly zany manaraka atsika zany rehefa katsahantsika anao fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana. Fa zao no tenenin Jesosy, aza mifaly fa manaiky anareo fanahy zany hoe mifanahy efa manaiky atsika. Halleloia. Raha malemy fanahy ianao zany de andovan'ny tany, ity tany ity iadananao ty tao amin'ny baiboly zany Mosesy zany nahita soto eto amin'ity tany ity zany ry havana. Ry Josoa sy Kaleby zany nandovan'ny tany Kanany zany. Ry David zany ela vely zany nakatsirony tamin'ny fiainana. Solomon zany, Jacob, ry Esau, ry Jacob sy ry Josefa ny tiako tenenina. Zany hoe hoy Jesosy aza mifaly fa manaiky anareo fanahy zany hoe aza mifaly anao fa mireusir eto amin'ity zao tontolo zao ty fa mifaly ambonin'izay rehetrarehetra zay ny anaranao voasoratra ny an-danitra. Maherezy ianao sambatra hoy ny tenin'Andriamanitra izay maremy fanahy fa izy ny andovan'ny tany. Tadidio ireo lesona rehetrarehetra antsika androany momba ny fahalemem-panahy de saintsaina lenao mandovan'ny tany. Ny tany manaiky anao, ianao tsy katramizany ianao fa ho any an-danitra fa tahin'Andriamanitra ianao. Resinao zany aretina, resinao zany amin'ny devoly mampifanakendakenda, resinao zany iozona rehetrarehetra any fa ambonin'izay ho any an-danitra isika. Maherezy tahin'Andriamanitra ndao tsika hira mahafinaritra andao ataontsika ty raha mampin'ity hoe sambatra zay misy moa titre ny hira de iarahira aminay nareo de milofana de amin'ny antiry ivavaka isika. Sambatra ni malaelo
raha ntsika vavaky zany ry avana malala na nytoryteny a na zany izy zany a antsika tena hiteny manao hoe jesosy a tena mba ataovy malemy fanahy zay a ho fantatray zany secretan'zany hoe falemem-panahy zany a iainanay zany a de mba andovan'ny tany zay jesosy. Halleloia. Atinao ve ravana zany hoe andovan'ny tany. Halleloia. Hoe anao io tena mandresy zao tontolo zao ty de mandova ngeravana tsy hoe hijanona eto tsika zay zany tsara mariana ihany le mandovan'ny tany tsy hoe iorina eto amin'ity tany ty fa eto amin'ity tany ty kosa ianao a tsy adimin'Andriamanitra ianao ary tsy ty tany ty mihitsy no ibaiko anao sy feanao fa ianao mifehan'ny ty tany ty ianao voafehanao ny fihetsem-po voafehanao ny efipetsin'ny satana voafehanao ny devoly. Halleloia. tahiny ianao eto a fa ho any an-danitra koa ianao ary zany ny tena antony fivavahana ry havana manomboka ety an-tany ny fiainana any an-danitra ho lery anankiray zay ohatrany tsy de azo antoka ihany zany hoe mijaly be fadiranovana tsisy ninona misokatra mihitsy aminao eto fa de mbola mibabiozina mbola tolotolomy devoly isan'andro sy ny sisa nefa ianao mieritreritra fa ho any an-danitra fa ianao voafehanao aloha ny teto a andresiny eto ianao a mahay mandeha ambonin'ny ty rano ity ianao ty zao tontolo zao ty tsy solafaka eto zany tsony ianao a fa ianao any an-danitra. Halleloia. Nivavakytsika am'izao fotoana zao jesosy a misaotra anao zay satria voaraina indray ny afatra androany jesosy a voaraina indray ny afatra androany jesosy a de ny amin'ny tokony hoe
ahatonga anay anana zany fahasambarana zany de ataovy tonga aminay tsirairay avy reto zany fahalemem-panahy zany Andriamanitra tena hoe alemy fanahy de andovan'ny tany ho any an-dahatra tena hoe anananay ireo toe-po rehetrarehetra nyzany famaritana mety mbola misy any Jesosy mety tsy voalaza teto androany fa ianao mbola anazavanao masina mbola mainga anay de ambola ety anatinay an'izany hoe fahalemem-panahy zany Jesosy malala mba hahafahanay mandeha mahitsy mandeha araka ny sitraponao ary tsy hanala-baraka ny anaranao ary tsy ho disy fanantenana koa zay raha miazakazaka eto amin'ity tany ity nefa tsy ho tonga any an-danitra Jesosy tsy izao tontolo zao no mifehanay fa zay mifehan'izao tontolo zao ny zavatra rehetra Jesosy de anananay ny fanapahana zay nomenao fe ny atsoroka ao ny fanapahana ary nomenao anay zany manaiky anay ny demonia fa tsy ampy anay nefa zany fa ifaly zay satria voasoratra ny an-danitra ny anaranay de azavao ny sainy reto mpanomponao rehetrarehetra de andeha amin'ny fahalemem-panahy zay manomboka androany ahery fo izahay anona fandeferana izahay ahay amela heloko izay ho saro-piamy amin'ny anaranao zahay hamotika ny ombola kely volamena zahay hamotika ny fahavalonao zahay sotra Jesosy mankasitraka ny amin'ny fitiavanao ary meo anay foana zany hoe zay mahery fo de tentaka nemy azy le lahatakanay ve de andositra ary ataovy mahay miaina amin'ny fiainana rehetrarehetra zay ho tahaka ny Paoly mahay nona mahay voky mahay ambony mahay ambany naiza na roviana de hainay satria rahanao zay na de hatrany amparan'ny tany Andriamanitra hainay ny miresaka amin'ny olona avy any ambany vohatra miresaka amin'ny olona any andreny vohatra ny mpanan-karena ny mahantra hainay ny miresaka an'izany satria ny rahanao zay hitory ny filazantsaranao hatrany amparan'ny tany Jerosalema jodisy Samaria hatrany amparan'ny tany sotra Jesosy tefeo zay rehetrarehetra reto tefeo zahay mba tonga anay Andriamanitra anana an'izany hoe antoka stoky fa zay ho any an-danitra zay raha miala eto nefa eto zay manao zay mahafaly anao Andriamanitra ka de apetraka aminao Jesosy ny fotoana androany apetraka aminao Jesosy ny zavatra rehetra zay nataonay teto tamin'ity androany ity mba tsisy overy ho latsaka an-dalana de voly tsy afaka hitsaingoka anaty litera ray tamin'izay voafafa izay voatory teto azy zay voafafy teto tamin'ity androany ity ho voninahitry ny anaranao ihany misaotra Jesosy malalo halleloia amen ivavaka ho an'ny firenena ny anabavintsika amin'izao fotoana izao ny anabavintsika Erika avy eto Frantsa ivavaka ho an'ny firenena tany tompo anabavi Erika Tany tompo pastera tany tompotsika rehetra manaraka amin'izao vavaka fiambina izao indray mbola iray vavaka sika ry Andriamanitra iray tsara indrindra mbola midera sy makalaza ny anaranao indray zay ary manome voninahitra ny anaranao satria mbola nomenao an'izao fotoana mam'izao indray ahafahanay midera sy mankalaza anao nomenao an'izao fotoana mam'izao indray zay Jesosy ahafahanay mihaino ny teninao mankasitraka tamin'izay rehetra nataonao teto androany fa totosa soa tsara ny fandaharana misaotra ihany koa Jesosy fa nampianatra anay indray ianao mba hanananay an'ilay fahalemem-panahy mba hanananay an'ilay fo mora mahay manetry teny mahay mandefitra amin'ny zavatra rehetra mahalala tanana mahay miaro ny voninahitra ao indrindrindrindra Jesosy ary manaiky no ampiasainao amin'ny zavatra rehetra misaotra Jesosy fa tena tianay tokoa ianao satria matoa mbola nahaino an'izany teny izany zay dia noho ny fitiavanao anay tsirairay avy reto noho ny fitantananao anay satria tianao zay mba hanana izany fanetreteny izany tianao zay mba hanana fo madio eo anatrianao satria izany no tena akasitrahanao izany no tena andovan'ny tany dia ny fanananay fahalemem-panahy ankehitriny izay Jesosy dia mbola mitondram-bavaka indray ny firenenay Jesosy malalo izay mbola ao anatin'izany firenena izany ny toe-po tsy mifanaraka aminao indraindray izay Jesosy mbola mandeha amin'ny lalan-diso mandeha amin'ny lalana tsy fahamarinanao dia hifonanay ho tanatrehanao fetifety kely fotsiny amboaritsika kely fa misy tabataba kely ambadimbadika ao dia miandry kely vetivetsika azafady
ia atsoko mitokana anapavelika amin'izao fotoana izao raha afaka miara kely anapavelika dia atsoko mitokana ianao a amin'izao fotoana satria amin'ny groupe misy olona tsy manapaka micro azafady a trano isam-batan'olona Jesosy malalo jerevany koa Jesosy reo izay marary Jesosy be izy ireo no mijaly any amin'ny hopitaly any dia ny fanainao masina anie ny amangy an'izy ireny tsirairay avy ny ranao Jesosy hirotsaka amin'izy ireny anadio azy ireny anasitrana amin'izy ireny tsirairay avy dia arotsay amin'ny vahoaka malagasy ny fanainao masina Jesosy fenoiny izany fanainao masina izany izay tsirairay avy dia izay rehetra ny eniny teninao androany Jesosy dia matoky sy mino izay fa hitoetra te-apona izany teny izany ary ananana an'izany toe-po feno fahalemena izany ananana an'izany toe-po mahay manetry tena mahay mandefitra eo anatrehanao dia apetraka eo ampelantananao izany vavaka izany Jesosy malalo anao nidera sy laza sy voninahitra mandrakizay misaotra Jesosy amen. Alleluia misaotra betsaka ny anapavintsika erikaraka isika tao anatin'izay vavaka izay. Alleluia ialanatsiny kely moa fa misy miteny teo dia misy maromaro mantsy ny atao anatin'ny appel ato dia misy tsy voatapaka ny micro ialana tsiny indrindra amintsika nefa misaotra ny anapavelika fa dia vita somatsara ihany ny vavaka na dia izany aza. Alleluia dia tapitra tokoa ny fandarantsika nitapitra fa ny fiarahantsika dia tsy tapitra raha ohatra ianao miditra ao anatin'ny site web ny Aki Radio www.andramokaizo.com dia afaka mahita ianao ny afaka mahita ny fandarana ianao dia miaraka eto foana misy toriteny isaky ny adiny 3 amin'ray amin'ny 4 amin'ny 7 amin'ny 10 ora maraina dia raha pitso amin'ny 10 maraina mandeha ao izao fandarana izao dia raha pitso indray koa amin'ray amin'ny 4 amin'ny 7 amin'ny 10 ora alina dia mbola misy koa ny toriteny manginy fotsiny ny hira malagasy frantsay anglisy ara-pilazantsara izay afaka enonao manala fanginanao naiza ny Aki Radio ary tadidio fa raha menao an'io radio io ianao dia any Madagasikara ianao dia meka farak'izay kely dia fa afaka enonao an'izy io rehefa te henon'ny Aki Radio ianao ka dia mahay reza daholo dia mbola manentana antsika ihany koa amin'ny groupetsika Gamalela izay anangonantsika vola anapitsika ny sahirana ny Madagasikara dia amin'ny volana janvier io tsika anao etsika dia raha misy ny azonao atao dia tongava raisina tanandroa izay afany aminao tsisy kely tsisy be fa ry kely sy lehibe aty amintsika natambatambatritsika dia anaovantsika zavatra ho an'ireo sahirandreo samy tahin'Andriamanitra misaotra anao nahatreny trafana raha mbola tsy tonga amin'ny rahalanitra Jesosy dia eo neto indray tsika raha pitsotra izao misaotra ny rahalatojo ny vavaka fanomboana raha mba fihinana koa toriteny anapavelika nitondra ny vavaka ho an'ny firenena ka dia samy tahin'Andriamanitra rehetra Andriamanitra ny ombantsika dia mahay reza daholo faly izay nahitanao teto raha tsy teto anao dia nahagigina rery teto izahay samy tahiny tompo daholo ary isika tsirairay avy Alleluia amen.